Ny vision nomeny Jesosy atsika dia tsotra be. Ninninona karazana vahaolana saintsainao ka tsy mampiombona anao amin'Andriamanitra dia tsy tokony ho vahaolana raisinao. Averiko. Ninninona solution ivelan'ny communion dia tsy tokony ho raisinao satria ny solution rehetra dia tokony ho raisinao avy amin'ny communion. Ninninona matery ianao dia aza miazakazaka haman'le matery fa miverena aloha ao amin'le fiombonanao manokana amin'Andriamanitra izay tsy vitan'ny fametran-tanana, tsy vitan'ny seminaira, tsy vitan'ny vavaka ataon'ny hafa ho anao, fa vitan'ny etaetanao mandrenjany fahamarinana izany dia mampiasa etaeta hoe tiako ny hiaraka aminao Andriamanitra. Izay ny tian'Andriamanitra ho hita. Amen. Arak'ilay voalazako teo avy amin'ny communion no hiaingan'ny zavatra rehetra. Ohatra, Jaona 15:4 anaran'i Jesosy, tomoera amiko ary izaho aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoha azy, raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa nareo, raha vao tsy miray amiko ianareo dia tsy mahay mamoaka fruit de l'esprit. Nisy fotoantsika ny azakazaka mantoetra dia ny fahadisoana tanatin'izay ny travailler caractère-tsika, fa caractère sans communion. Dia saintsaindrany hoe ianao zany efa tsara fanahy fa tsisy communion dia tsy voaray indray koa. Satria le ianao miaraka amin'Andriamanitra mihitsy fa tsy ianao tsara toetra tsy miaraka amin'Andriamanitra. Tonga dia miharihary be amin'izay. Tandrefa misy ny manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandaha ny heriny alaviro ireny. Misy ny toetra tsisy communion. Zay voalazan'ny Timoty 2:7 ny teneniko teo, manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa nandaha ny heriny ireny koa dia alaviro. Communion aloha vao fifaliana. Jaona 15:11. Ozy Jesosy rehefa avy nanazava momba ny communion lavabe izy, 9:1-10 dia mbola toiziny eo aoriana ao, zany zavatra zany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Raha vao miresaka communion ianao ka mikatsaka communion ianao ka mikarakara ny communion fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra dia ho ao anatinao ny fifalian'Andriamanitra. Ka isika tsy natao hikatsaka fifaliana mialohan'ny communion fa natao hisitraka fifaliana avy amin'ny communion. Luka 2:20 naran'i Jesosy, aza mifaly nareo satria manaiky anareo ny fanahy, mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Tandremo ny fifaliana avy amin'ny fiasan'ny fanomezana izay nomen'Andriamanitra, mahomby sy mandaitra tsy voatery ho misy fiombonana. Possible ianao mivavaka ao amin'ny marary nefa tsisy fiombonana. Vao avy kizitina be ianao tamin'ny mitondra fiara teo dia miezaka mifantoka ianao 10 minitra dia vavaka ao le marary dia sitrana le marary. Fa le fanasitranana tsy dans le cadre n'le fifandraisanao amin'Andriamanitra, fa dans le cadre ny fampiasanao cadeau sy don nomen'Andriamanitra mandaitra foana eo amin'ny fiainanao dia izay koa tsy lalana. Avereny hoe communion aloha e. Communion vao mpianatra. Jean 15:8 naran'i Jesosy, zany no ankalazana ny raiky mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Misy miezaka ho tonga mpianatra nefa tsy miaraka amin'Andriamanitra, tsy miombona amin'Andriamanitra. Ny mpianatra ankasitrahan'Andriamanitra ao anatin'ny fifankatiavana dia tsy hoe miezaka mifankatia ety ivelany nefa tsy miombona amin'Andriamanitra ao anaty. Lasa diso be zany ohatrany hoe hiezaka be fotsika hoe mifankatia. Tainy Jesosy anandriny tsy mifamitaka tsika mahafinaritra miara-mivory atena ohatrany tena eo nefa ny tsiraray avy tsisy manana fifandraisana amin'i Jesosy. Ka misy dika matoa ity fivoriana andro any arivo ity, nomen'Andriamanitra mba hamerenana sy hampiorenana ny fiainam-panahintsika tsiraray avy, tsy ho varim-bariana amin'ny endrika ivelany fa tena hifantoka amin'ilay tena andrasan'Andriamanitra enao miombona aminy. Aiza pastera misy an'izany aiza koa misy mpianatra ve zany dia tsy nena communion ndao ary ito dia fa iaho izy ndray aman-dreny mbola tsy voateny akory dia fa ia sady. Marka 2:9-10 sokafany amin'ny baiboly ho antsika izay nitondra ho an'izay tsy nitondra moa dia mitondra anao amin'ny fotoana manaraka.
naran'i Jesosy. Ary io Jaona tamin'i Jesosy, mpampianatra ô, nahita olona anankiray zay namoaka demonita amin'ny anaranao a, noraranay izy satria tsy nanaraka atsika. Zany hoe io mpianatra io zany a, mpanao délivrance enjana be amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy niaraka tamin'i Jesosy. Satria izy Jaona tsy club atsika izy, tsy mpiaraka amintsika, tsy mpiara-mivavaka amintsika, fa nampiasa ny anaranao dia mety le zavatra ataony. Dia Jesosy tamin'io moa le niteny fotsiny. Jesosy moa zany tsara fijery foana. Ary Jesosy tsy mba manebaka. Fa ny fanamasina miasa ao anatinao no mananao discernement hoe ny zavatra tsy ampy ny ainan'ity mpianatra ity. Teo izy Jesosy namaly tsotra be izay tsy manohatra atsika dia momba atsika. Satria ny fanantenan'i Jesosy io rangahy io ho avy ny fotoana tsy maintsy hiaraka aminy ihany. Fa androany aloha izy mety